Ny ho avy sa ny anio nosoratany RS Zita. Ny riny Harmampionina rojo ranay voarosoa olo ravaka ary vony ary nofy no anome aina ny tamotara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Ny ho avy sa ny anio Ay tonga ianao. Ena ke tena reraka mihitsy aho zany. Maka aina ry aloha e. Ny sakafo koa angeo vao toy ny natokana fanaditra tsy nentina taondray tendry dia efa natory izy vao nisy nanaovan-javatra e. Zany Ie, dia efa tsy dia nanina izy le nararo maliny. efa tsy dia nanina izy ka fa ohatra mbola nafanafana kely fotsiny. Ka nanao ahoana ny dianao tany? Nga moa dia izy valony foana e. Mampifila mihitsy ry zalahy rehefa mba manahazo familiana. Hodry, vangamotsy ny resaka indray ianao sy monsieur Rasolofo ka? Ka tsy azoko mihitsy angeny tia ny atongavany e. Efa mipiry ny teny azy fa tsy hanasa tsony nefa dia mbola za mifanontaniany izany ihany ny averimberiny amiko. Fangamoa mbola tsy voarainy foana ny dosie anao? Lila, ka tsy zany angeny zavatra takiny amiko e. Tsy azoko tsony azy tia ny atongavana na hanome asa tokoa izy na tsia. Mety te handray angamba izy raha izany ka tsy nampiverina anao tsony zany izy. Miantso ahy ihany hono izy rehefa misy ilany ahy. Dia ahoana zany? Efa tsy misy varotsony ange aho e. Izay nandrahoako izay ihany no farany. Ny fanafodiny tendry le tokony ho vidiana omaly koa nefa mbola tsy azo ao. Tena mafy ihany ty very azy tika. Toa vao maika miampy ihany ny olana nefa ny eo tsy voavaha akory. Atao ahoana ary koa? Efa izao mifandaharana ka tsy afaka andosirana. Ena ke. Na dia izany aza mahereza foana. Hain'Andriamanitra foana no mitondra ny fiainantsika. Hiezaka ihany koa hanampy anao amin'ny fanaovana asa tselokireny. Sitranay mba misy horaisina kely. Saotra betsaka kely ila. So ihany afa nahazo vady endry toandriana ary na efa lavin'ny akiviana. Fa ho any amin'ny toneny aloha dia rehefa avy eo indray hijery izay azo raisina ny vidianana ny sakafo sy fanafodiny tendry. Tsy afeniko anao aloha rivo fa tena matahotra ange raha vao misy resaka mepita amindromama sy ny anabavinao iny e. Fa maninona e? Ka sao dia hanaovan'ny taimbava makarary fo eo indray mantsiko. Ka efa zao ve ty mahazo atsika dia mbola sahanao an'izany ihany zareo Asa moko. ka tsy afaka miala amin'izareo nge tsika e. Indrindra amin'izao mahazo atsika izao. Aza matahotra indri fa ezaka tamina ny rehetra. Eny e. Avela keo ary aloha ianao fa hijeriny nandro vetivety Eny ary. Odry ny eny a. Apy any very ny eny a. ho avy re. Ay very rivo e. Mandrosoa ianao anaka. Za ihany. Manao ny Manao ny ianao? Mahazo toerana. Ka ino ny zato vaovao manao ny ankizy ihany? mangingina rery ny eny ny maly tsy miova ihany. Ay. Nanavy kely le kely iny omaly dia efa tsy dia maninona tsony izao e. Ka mba efa nentin'ny vatinao tany amin'ny dokotera ihany ve aloha e? Tsy miasa saina amin'ny ankizy izay ihany mantsy ny liliny. Efa nahazo fanafody tany amin'ny dokotera izy fa neniko io zany. Ay. Efa hono ary nakaizina rindra no to mangina rery atony eny. Tsy haiko fa nivoaka any izy dia mbola tsy niverina. Ka ahoana ny ianao izay efa nahita asa? Mbola mitady e. Ka izay mihitsy ankeny nahatongavako aty amin'iny io e. Mba ame vola kely fa tena tsy misy mihitsy ao aminay ao. Na ny fanafodiny tendry azo ao mbola tsy misy azo. Fangambo vadinareo dia tena miandro tolorana fa tsy mba manampy anareo mikarokaroka e. Sady olona kamo velona ko ve moa avita iny. Oriny eny a. Azo afangaro amin'ny fahasahirananay kosa ny tsy fitiavanareo any lily. Inona moa no akalako azy fa ny zavatra ataony nge ny lazaiko e. Ka efa mba mitady re izy e. Vola mba hitany tany amin'ny asa tserika nataony tany zao no mividianana sakafo sy fanafodiny tendry omaly. Ianao koa ve moa tsy hiaro azy foana. Dia izay ihany no lazaina fa hoe manaratsy nefa hita fa zany. Ok izay fa tsy zany ny antondihako aty amin'ny eny e. Mila fanampiana.
Zao ty ianao dia mbola penipeny etsy sy roa. Ka ohatrina ary moa izany ty vola tadiavinao e? 2 alina. Fa rehefa mahita asa tsara dia mamerina ny aneny. Se zao ange le zavatra efa nitenenana anareo hatrany am-boalohany. Efa izay mba nanoro ny soa anareo indray no nataonareo eo nanolo bato mafanako. Raha nanaiky nanambady ny diamondra zao ianao, tsy sahiran-dava ohatr'izao mihitsy. Anga moa dia fidiny antsy anasa ohatran'izao e. Mba ny asa tsara ihany ange aty eo e. Fa tratrany tsy azo anoarana. Tsy naharay lamberina hitany lila ka tsy nandinika ny aremben-dra diamondra akory. Aza dia manenjidresy rery eny fa izay anjara ihany no mihodina ao amin'ny fiainana. Nahodiny ny anjara tokoa ianao ka niatsampy tamin'ny lila sy ny fahantrany. Zao ny finirano ny fahasahiranany mihitsy. Tena mandreraka be kosa le miresaka aminareo ka. Izany no marinako. Ary sao dia mba le fangatahako an'izany 2 alina izany ary mahatonga anareo hiteny an'izany rehetra izany. Azoko ajanona angera izany e. Te hampahiratra ny voamasonao ny tapena ny lila tamin'ny fanafody Fa nitapena ny lila tamin'ny fanafody ao anao koa. Iza no mahalala raha izany no andevileveny ianao tsy hahalala ny tokony atao ao. Tena mandreraka tanteraka miresaka aminareo. Fa hoaiza sady ty ianao? Ty ny vola tadiavinao dia mba saintsainy io any izay nilazaiko teo e. Mbola tsy tara nge fa diamondra mbola tsy manambady hatramin'izao e. Ho aza korontaninao amin'izany ny saiko. Dia misaotra betsaka tamin'ilay vola fa mahafaka ny androany loha ty. Dia mirary fahasalamana ho an'ny zafy keliko ao re. Misaotra e. Dia tsy mimenimenina indray ve ny renao nakana an'ireto voly reto? Amin'izay dia 2 alina be izao. Marina mafirandray an'io vola eo akory lila raha maheno ny vavaneny teo ity. Aleo tsy lazaina azy keo. Rivo ianao ngeza ny anontaniako izany e. Ka niresaka tsotra ihany izy ka. Izany ve? Izy aza nalahelo anareo mianako amin'izao tsy fananako azy zao ka. Mba nirotsahan'ny fanahy masina indray izany raha matora sendrako. Avelo rery zareo any e. Tsy tiako ifampitakosina tsonina rehefa miteraka ady foana. Soa ihany aloha tsika fa mba efa mifindra ty e. Manambava nge ny reninao sy ny anabavinao iny Rivo e. Sany ve moa lazaina aminao tsony? Nararirary mihitsy mifoky tamin'ny nanaovandry zareo afontsika mbola niara-mipetraka tao ireny. Kare izany valilany ry lila. Ataovy amin'izay mampety azy aloha reny voly reny. Dia amin'ny manaraka indray mandinika ny sisa. Ary hono mbola matory ingatendry. Niverina nafana indray izy angeo sady tsy nety ny sakafo mihitsy. Izany dia aiza izy zao? Matory ao izy ka. Ka maninona raha nendasana hena kely aloha misomba azotinana ako amin'iny voly iny. So dia ny laoka koa mantsy ny tsy tiany. Asa aloha e. Mandraso tokoa ividianako totokena kely any ary izy e. Mbola tsy nihinana hatramin'ny maraina mantsy izy io. Dia ezao omena rano ihany koa izy. Raha mbola mitoy izany hafanana izany dia aleo miverina any amin'ny dokotera maraina ka. Izay mihitsy. Sady izy tsy mety misakafo ty ange ny tena mampatahotra e. Efa fanafodiny eo mbola misy hohaniny rariva. Atao ve aloha izay atao dia ho hitendray e. Fangahainao tsy andro. Efa nanaovako rano mafana ange ianao ao e. Tena andro mihitsy ka. Manindrotsindrona daholo angeza mivantolako izany noho ny dia tongotra lava e. Zanona ary aloha ianao raha pitso makaina dia afaka pitso indray vao mandeha. Moto tokony ho entina koa moa io simba ao io. Ka tsy afaka mipetra-potsiny angeza ary lile. Ny vola koa tsy misy anaovana an'ilay moto. Rivo ka sao dia arary io ange sanatria vao tena ho loza e. Tsy maninona kely hafa reraka fotsiny. Amin'ny alina fotsiny any mila makaina tsara. Ndeha ary aloha makany amin'ny dosy fahateriko any raha mafananao e. Misy miantso ny telefonanao? Isandray ary izany. Eo e. Ty. Allô? Fa avy taiza mondry io? Nijery akanjo mivonikely tany an-tsena teo e. Ohatra nefa vasoka daholo mantsy ny akanjo mafanany ao dia tsy misy entiny mivoaka tsony. Ay ve, gaga mantsy nahita ny rano mafana ny tokony ataony efa indry tsy hitako akory. Ka neny ange ny nampanao an'iny e.
sady ampandroko amin'ny vony rehefa aveo koa ny ambiny. Nefa nampiasaiko daholo izy tao fa efa nasiako indray tokoanao e. Ay. Fa isa moa izay zanako izay aloha e. Angamba mbola milalao foana amin'ity andro efa alina ity. Any endreny tovao any izy izay fa jereo any. Efa milatsaka angeny antsika e. Ao fa ho jereko any ary izy rehefa aveo e. Anao andreto vetivety aloha. Iny ve misy anaovan-javatra eo indray raha tonga eo. Neveriko fa nandalo teny amin'ny lila angendry io e. Inona koa ny ataoko any? Ka marary ange ho nitendry kely e. Ka hitendry marary dia rindrany ianao inony. Za nga dokotera. Mba mijery azy retsy a. Tsy ataony kiala lila maivana eny afa marary ny zanany vao mba mandalo. Fa ngamo lila no atondiandry fa ny zanaky ny anadandry marary. Ka ny ahita ny kialanina mody malahelo indray nge ny tena mahakamo ahy. Maninona mora neny ny makany e. Misy zanaky neny koa nge. So dia ifindrano fahasahiranandry zareo eo ako. Fa fahasahiranana ahoana koa e. Angamba mbola tsy nahita asa foana koa revo ka. Vao nitrosa 2 alina teo arisiko. Tena nidikizo mihitsy ny anadahako nanambady ny kiala totombitany iny. Tsy hita ho ary resy. Izao dia mondra sy ny arembeny navotsitra fotsiny. Ka zany nge ny lazako hoe tena azo lodiny kialaniny iny rivo e. Tsinona indray? Zao ny baribary ny fanaovan-dratsy ka tsy ampy filotoana ny vadiana kory dia efa very asa sahady ny vady. Fa ity zanako sy zafikelyky ny tena mampalahelo ahy fa izay lila aloha. Na ho fatiny ny anoanana rereo azy iny zahay asa saina. Hita ho azy neny. Ka izy zany tsy afaka mba mitady asa koa fa dia miandry netim-bady eo fotsiny. Olona kamo vava ohatr'ireny ve atakatra an'izany eo e. Sara ny aza nahazo ny rivo maharaka ny sitrapony tsarako. Andeha haka an'izay zanako izay aloha fa vity reto ka. Dia ahoana kiry lela? Tsy hitahita ngenareo izany e? Eto ihany akia. Totofa ny fiainana dia tsy hitan'ny olona e. Fa dia inona loatra kio no mitrangany dia lasa mahika loatra ny tindry a? Mafy ny mahazo anay orina ivo a. Tsy mamenatrana milaza an'izany amindry fa namako indry. Fa misy inona kay e? Tsy vita pitsanganana ento akia izany fa ndao aloha hamonjy fitoerana kely ery a. Ary sao dia maika alondry io e. Ho any an-tsena fotsiny angeza io e. Ny fizoara vao amin'ny siviko. Ndao ary e. Dia ina kino nitranga? Vao vita moa ny raharahana sirivo iny dia mipetraka tao amin'ny ravozam-bavinay izay. Taoriny raharahana iny manko indray dia tsy hitako intsony tokoa. Ka tsy izany eky fa nisy asa nataoko tany Amoron-dava dia vao tapa-bolana indray izao zao nahatongavako teto Fianaratsoa indray a. Ay moa. Dia ahoana aloha e? Tsy tiandry zareo mihitsy akia. Zany. Tsy tiany ravozam-baviko sy ny zobaviko ao a. Niara-mipetraka tao daholo manko izay fa niteraka tsy nanambady io anabavon'ny rivo io dia mipetraka ao ihany koa. Tadan'ny zareo manko maty tamin'ny herintaona. Izy mianaka izany sany tsy tiandry? Eny akia. Ady foana ny natao isan'andro a. Nandefitra ihany tamin'ny voalohany fa tsy tandiko intsony noho ny taty aoriana ka mba namaly ihany a. Dia inona nataony vadindry tamin'izany? Mandamina foana aloha no nataony e. Farany ala eo dia nitomboka io ala tsy hipetraka tao intsony ny rivona dia tsapako sahirana amin'ny fandaovan'ny ovatrano azy izay. Ay aky. Dia tsy ady be ve tamin'ny ravozam-bavin-drivy aky izany nareo ny ala izany sy ny zarany aza? Mety fiatsarambela tsy teo amin'ny mason'ny rivo ihany angamba kiny nanakanany anay a. Nisisika ihany anefa rivo no nitereko ka resy lahatra ihany ry zareo tamin'ny farany. Mafy tokoa aky izany nazo andry izany ka. Efa tsy hitako aky izay natao a. Mba nilamindamina kely aloha izay raha mba nisara-ponenana tamin'ny zareo iny. Sao anefa tonga indray mifasahiranana. Fa nisy inona indray aky a? Very asa kirivo a. Ay. Nody any ampitan-dranomasina ny mpampiasandry zareo tao dia nakatona tampoka ny orinasana. Izany ve aky? Nanomboka oviana io? Efa ho 2 volana mahery izay. Dia mbola tsisy mangirana foana hatramin'izao e. Za koa
miezaka mitady ihany fa mbola samy tsisy ambininy dia mampalahelo tokoa akinareo izany ka fandraso fa misy madama namako izay aky ary anontaniako raha mba misy asa sazandrio aminy Zany ay tsy mifidy akia fa izay misy dia ataoko daholo mba sitrany ay asa matahotra indri fa izay sazandri no menandri mbola mandeha moa iny numéro téléphone-andri iny mandeha iny ka ay ao fa atsokondri ary raha vao misy vaovao e dia misaotra mialoha kinivo ary andao amin'izay ary fa ho tary eo ihany ny sakafoko ndao ary akia efa mbanana moana aky tendrikely izay efa tsy maninona ntsony izy ka efa mazoto misakafo tsara aikosa ie tsara izany fa tia loha kely vidin'ny moto mbola tsy feno fa amin'ny herinandro no makany ambony fangana midy ihany ka tsy hitako tsony ange izay natao malahelo anareo mianaka amin'ny jalairan-tsakafo ato inona indray izao ny vavataon'ny reninao sy ny anabavinao amintsika raha maheno an'izany ka reny ve moa tsy hiteny foany rehefa reraka izy mangina ihany latsa sy ny teny marary tsy lanja amin'ny fony ihany tena tsy tantoko ry rivo ny fanambaniana amin'izany mahanginy fotsiny aza miasa saina an'izany akely ila fa zao mandalova any rehefa mety endry dia atero any ny volany ramina tamin'iny izany eny ary ela rehetra izay tsy nandalovanareo taty izay ka nanao tsy netinety izay tendry dia tsy tiako ny hitondra izay ty amin'ny atsika ty dia voatery anyjanona tao hatrany matetika aloka dia efa nanao any izy izay toa mbola malazolazo efa tsy dia maninona izy koa ay tongato lila manahoana kinareo mianaka manahoana kirindra inona vaovao tsy hitahita mihitsy lareo ao ihany akia efa mandalo ety ihany dia mamantana metsena sady anatitra nyity volany mamana lainydrivo ty aikosa efa nahazo asa mbola tsy nahita izy ka otry fa taiza izany nahitanareo volana mirenana ny anasahady ka namidy angely moto naninona inona tsara hoe tia loza lazaindry soa dia mba hivarotra tanindrazana amin'ny fady manao tsy fanao mihitsy ny anadahako noho indry tena marina mihitsy rehetra izany fa nisedra fahasahiranana ihany izay taty fa tsy nisy ny varom-panana n'oatra izao rehefa ezaka izay amerina niny rehefa mba mahazo asa tsara rivo hitako eo raha tsy ny ao an-trano indray no lany tamingana vola alorineny etsy anako ka tia dia aza elanyndry misaotra betsaka ary mama tamina monjenareo anay tamin'iny vola iny mba nisy ny fidianana fanafodiny tendrikely mantsy iny sisy fisaorany dia izao asay mandalo aty amiko rivo raha vao manam-potoana ao fa ilazako izy izay aloha ry mama fa veloma velome ndry efa inony ty mampanjombona andry am-potoerana eo fa misy inona ke raha vao mba mahazo asa tsara ianao rivo dia ataovy vaindondra raha mihitsy ny anolona ny moto iny ka fa inona indray nazo andry tany izay fotsiny ka tsy dia hitako ange izay ilana an'iny eny ilaina ihany moa izany izy fa mba afaka janona rehefa sahirana dia averina indray rehefa mba hanambola ianao ka zavatra efa lafo be ve dia mbola averina indray dia mividy vaovaoko fa inona indray reny nataony eny an'ity vadiko ty dia sorehana ohatran'izao izy ndrefy mbola tsy zatra foana hatramin'izao ho zatra teny marary sy mandratra fo ko raha tsy ho vady tsy miantra toy ny endry zareo ny ako ka efa toetra raiky tapisaka amindry zareo le izy ka tsy zakako tsy zakako na tsara na ratsy nataoko dia meloka foana ninona dia za foana za ihany rehefa zavatra tsy mety totombitany ka re zay izay apetin'ny fiainantsika ato natao fa aza mivaky loha amin'izany oko izay zany malalako izany raha mba toy ny olon-drehetra mantsika dia tsy voalaza foana toy izao fa maninona moa tsika nitsotra ny olon-drehetra ka isika nge mbola tsy mitsindroka amoron-dalana
fa raha mitoy zao mety mbola hoany any. Kosa ila efa misy asa hitako izay dia mba miandry kely fotsiny. Oay, saika diniko tokoa. Mandalovany amindroma mahony ianao rehefa malalaka. Izany ve? Fa raha pitso maraina andalo any. Ohatra may angeky izany vary izany Iny marina. Rivo fa dia tsisy henatra tsony ve nareo dia mivarom-pananany. Amin'izay dia tsy mba nieritandronareo mivadiny na mity fa dia fanomezana sisa avy amin'indrainareo. Ka hinana tany sa ho voakirivotra ao fotsiny ary ve izay aminareo? Na izany azy kosa rineny raha sanatria angambonareo ny voatra an'izao mahazo anay izao dia asa fotsiny anga. Aza hitsoka aty aminay aty kosa mifanatranareo any mba sanatria avo kely ty loza. Ka efa sanatiaviko ankely izy teo rehefa tsisy re dia lasa manonao foana fa aza dia omena tsiny loatra inona kory fa ikala totombitany iny indray no nanosokevitra anao an'izany. Tsy te hikaroka akory. Izy ary tsy nanaiky ny amarotana an'iny teo kory no nitako hoe tsy nisy natao tsony dia nametiko tsy nerana taminy any. Fa izao ny antso ateny ny farany mahajanga dia ahoana? Efa eniny izao zavatra manjoanao izao dia efa nahita asa ho anao any izy. Maninona? Asanay mahajanga ve? Eno sady tsara karamy io no mety aminao tsara mihitsy ony. Dia ataoko aiza mivady amanjanako amin'izany? Mijanona tiako fa nga zany any amboniny abakabaka ka rehefa tafakatra any dia tsy hidina aty ambany tsony. Teknôlôjia amin'izao ry any nefa mivoatra manamaivana fandefasana vola sy ny tariny raha tsy afaka hiaraka amiko mivady amanjanako dia aleoko ihany mijanona eto. Fenao ve Rivo atala? Atala hoana hita mihitsy hoe azonodiny kialan'iny tony. Efa mila hivarotra tanyrazana noho ny fahasahiranany nareo ka omena fanafody anafoanana an'izany indray mbola anda. Ka ataoko ahoana morony eny ny andao azo menaka? Tsy mety amiko izany ka sady za nge efa hita asa ihany atsaotra Izay karama kely tsy mahavita hofatrany ve? Vola nge zany ho raisina ho an'ny mahajanga izany ozy neny to ny fiainana Rivo tsy vita ny fampifikirana foana. Mandehana moa dia lazao vadinao ny zava-misy. Amin'ny herinandro ianao mandeha azonao zany dia andeha aloka izay fa lasa dia amin'ny herinandro izay manko ny lazainy neny to 8 eo ihany zany nanaiky ny andeha ihany nga Rivo ohatrineny ho aizany tsy anaiky eo iny hitadiavako hevitra iny raha teo bebe loha eo. dia ahoana raha midongony anaraka azy kialaniny iny? Efa nilazako Rivo fa izy rery ihany no makany. Sady hitondra loza indray iny raha makaniko. Sady avy aloha izy mba hikofokofoka indray aloha faly ny tolora-potsiny ato. Sady andray amin'ny karamandrivo amin'izay tsika amin'izay fotoan'izay. Raha tsy alefany any amin'ny kiala totombitany iny daholo ny vola. Tsy maintsy mahazo tsika fa za matahotra indri zanako nge Rivo ka fantatro tsara ny fanaovana azy eno marina mora matora sendry tia manoloana aty saika tsy fantatro le tompony fiky dia gaga ndry aretsy eno ary neny aza atao mahita mangirana mihitsy kialalila iny fa miseho amin'ilay fotsiny. Aza matahotra indry fa efa mipetrapetraka daholo izao zotra rehetra manomboka amin'ny planina voalohany tsika izao. Matoky anao ary neny tsy jerena amin'ny fahanterany indringa izay vao nahalala ny elanetezana ihany retsy ny lava volo eno Lila Zay Rivo misy resaka kely tiako atao amindray. Fa resaka inona ke? Petra alohandry atao kaiketo Fa misy inona hoany? Efa eto akaikinao mantsy izao. Zao ahy ny teny tamiko nefa nahitany neny to asanay mahajanga hony Maninona tsara? Zany nahitany neny to asanay mahajanga. Dia milaza aminao avy hatrany fa aza mandeha an'izany Rivo Mba tsara karama nge zany ry Lila
eto akaiky ny fianakaviana ary mbola zao manjo atsika maika fa raha ny lavitra any be tabianga ny fianakaviana any na izany azy raha mba olona ray mety ho vitany any fa atsika telo mianaka be zao Lila ka ny tena marina ke dia mijanona aloha nareo mianaka dia rehefa milamina dia manafatra nareo ihany maninona mbola janona andrefa izay mianaka tonga dia tsoro ny marina rivotra te hisaraka amiko ianao fa aza nylezana lainga ntsony tsy misy an'izany akia fantatro fa mahatsiaro fijaliana nareo mianaka amin'izao mahazo atsika izao ezaka elana amin'izany izao ataoko izao na dia tsy satroko azy zany ataoko angeka efa miandry antso ianao amin'ilay asa hitanao faran'iny za koa efa ohatr' izany ka moa tsy ampy mba hivelomantsika kely ve izay Lila tsy dia manahoana loatra nge io asa hitako io fa no isika poritra fotsiny ny anaovako azy aloha janona rivo raha mbola mba misy ihany fitiavanao anay mianaka dia aza mandeha za koa nge mba tsy tia andao anareo mianaka nefa mahazaka maniraka amin'ny fitadiavana mafy loatra ny tsy fitiavan-drenao aka tadiavo mihitsy amin'ny tena ny tokatrantsika tsy zany koa satria hitafo izany raha mbola ikiriny andeha ho any ianao dia aza misenana hitany mianaka ntsony Lila dia izany no izy anaka izay nge no antony anereko anao ho any io ianao manko no atokisako fa atotosan'ilay izy karaha nisy an'izany naninona raha narindra nalefa izy ihany eto no tsisy atao ka asany dehilahy nge ilay izy rivo efa ela ary zareo nitaka io volo io taoriana kely nalasana indrainareo reny fa dia izay ny vahaolana hita dia sady asa amindry zareo zany no anao asako manokana mino fa ampifanarahany amin'ny fandaharam-potoana anao ny azy dia mandritry ny firy volana zany ny asako any aminy mandra-pahalohan'io volana alaina tany amin'ny tsaboana indrainareo io arakaraka ny fifanarahanareo tena manampitampoka foana koa nareo dia inona reny tsy nilasany eny an'izany volan'indra amin'ny tamin'ny tontonary zany nanampiany andre volan-karakarana ny dadana andritra azy teny amin'ny hopitalo vito tapitrisa-peso dia oviana voahifan'izany amin'izay tsy hoe any tontonary fa volana alaina tamin'izany olo-patany zany so ihany aloha fa azo ifantamiana n'izany olo izany ka afaka manao asa tselika aminy ihany mba hanorenana tsikelikely amin'ny volany dia mba afaka miasa ity ivelany ihany koa tsy maintsy mandao kely anareo mianaka ary silako ny foko sy rysombony haiko rehefa mitokantrano dia manafatra anareo ihany mbola hodindra matora sendra ihany ve ny lohana ohatra amin'izao ka tsy hitako angaika izy atao aiza ny ahitantsika vola fitapitrisa be izao fitapitrisa fa vola inona indray zany vola mitsaboana ny dadana andritra azy teny amin'ny hopitaly reny hony tsy misy olona afaka amerina n'io vola io afa-tsy za ay moka sady anao asa karaha mavary masaka afaka miasa tsara ihany aka fa asiana fotoana kely fotsiny esako amin'ny olona io mandritra ny herinandro sady ao amin'ny zareo koa aloha mipetraka mandrapa ay ve tena onina ny tanteraka oviny ianao vao ahonitra ny samvolo zany dia afonao tanteraka zany izay mianaka raha izaniko tsy afoy anareo mianaka novinanao viana ary malalako tia anareo foana na dia any alavitra any aza miezaka mba handefa ny karamako aty aminareo zany korazy akilila tsy maintsy misedry sika dia ovina zany zao ianao no andeha ka tsy maintsy manatratra n'io voalohany volana ho avy io zany ko amin'ny herinandro ambony eno mba ho maniny etako fa miandry ny fire avy any dia miainga mafre zao ka rivo ahoana ke miandry anao foana izay mianaka ary tsaro fa tianao foana ihany koa aza tonoana ilay angonana kely miandrandranao aty manaten'izay fa hiara-tsabarytsika andray andro any aza matahotra ty fa ho tanteraka izany rehefa milamina tsara any tiako foana koa nare mianaka na dia any alavitra any aza
Resa dia mitomamo e. Oka izay zany mahalalako izany. Na anaiky ihany angarivo roneny a. Oa izany tsy anaiky io. Alefa madamirana rapitso ny vola. Vola inona? Le vola fitapitrisy e. Izy no asaina mamerina an'izay ihany. Amin'izay izy ela voatafody. Dia azo vola fitapitrisa maimaim-pona zany eny. Zao nanaovantsika azy enondria. Omeko azy ny roa tapitrisa. Mody atao hoe vola nalefa madamirana. Apetrany amin'ny vady aman-janany. Dia ny ambiny ana. Izany tsy saraka eo io na dia mody miraikitra ohatry siligoma azy. Sady raha irivo aloha angamba dia 10 taona any vao tafaverina an'izany vola izany ka. Zavatra hoe faina tsy kelikely izany ve? Avelona hoany rehetra e. Mahita vady ihany koa izy amin'izay. Sady tsy avelako hoanika alany sao dia hanimba ny fiainan-janako any raika. Izany mihitsy roneny a. Mba misy anararaota nanaovana vakansa koa amin'izay. Tao arehetra. Dia oviana izany izy mandeha? Miandry n'le vola e. Miaraka amin'izay manko ny firiarivo. Dia izay koa no hainoana hoe oviana izy no miakatra. Angatsy io voalohan'ny volana io izy ny hanomboka hiasa ka. Tsy ho ela nge zany. 2 na 3 andro eo angamba. Ay kosa. Efa saika tsy ho tonga aty indray akiko. Mbola nisy fotoana tamin'ny kaseka ofinjeko mantsy teo. So ihany fa tsy afaka indray ilay olona. Izany ve aky? So ihany aky izany. Eno ka ina aky vaovao a. Faiza aloha ilay zanak'indry e. Mba te ahita azy a. Ao ihany aky izy a. Mba misy ankizy nazoto mitaiza azy izay ao aloha. Tongava any an-trano aky raha te ahita azy a. Ao fa mandalo any ary rehefa malalaka iny e. Fa zao marina aky nanao farako andry lila. Ahoana aky izay ronivo? Ohatra ny tsy dia mento manko ilay izy raha resahana telefonina. Mihaino andry ary ahy e. Mahakasika an'ilay asa iny ny atsoka andry. Efa nahita aza moa rivo? Efa nahita izy ka. Tsy azoko. Fa maninona ny tombosentro indry e? Ka tsy eto nge aky fa ny mahajangany ny asan'ny rivo e. Zany? Dia hipetraka andray zany nareo? Mijanona ihany izay fa izy reriny nandeha. Fa nga efa lasa? Ie, efa lasa tamin'ny efako malaky izy a. Hatray. Ve nefa asa ho anareo roa mihitsy ny saika ho teneniko andry androany. Tsy maintsy mandeha aky izy a. Na inona asa hita ho azy eto koa dia tsy afaka nijanona tsony izy e. Tsy azoko. Fa nahoana aky lila? Mafy aky rehefa landrafosana ka. Tsy navelany raha tsy vita ny tanjona ampisarahana anay. Mitray aky. Mafy tokoa izany ka. Eny e, tsy voatery ampisaraka anareo ange izany fa afaka makany nareo rehefa mba malalaka kosa e. Sady be dia be koa ny fitaovan-tserasera amin'izao. Eny e. Fa nanaoana amin'izay aky ilay izy. Izao ary e. Afaka mandray andry ilay olona. Zany ve aky? Dia manomboka oviana hoana aky ihany miasa. Raha afaka indray dia tonga avy any rapitso. Dia efa nilazaindry azy ve aky hoe mitaiza kely a? Ka afaka entindry ihany ilay zanak'indry ka misy ankizy ho namany ao. Ay kosa, misaotra kinivo a. Tena tsy hitako ny hamaliana ny soa vitandry. Andriamanitra aky nonitra avy zato eny a. Tsisy fisaorana aky a. Inona moa mampinamana antsika raha tsy famonjy raha mba misy azo atao ihany e. Misaotra aky fa tena namana tokoa ndry a. Sany hafaliako. Dia aiza izany nahitako andry rapitso mba naterandry any? Tsy manina fa andrasaka eo tindry rapitso dia miaraka makantsika. Mety? Eny ary dia mbola mamerina amin'ny fisaorana aky a. Ndry koa izany. Sady mahita ny iza moa te anaran'ny zanak'indry? Tendry ny avo. Tafiditra ny asa ihany amarina. Tena misaotra ny nivo.
mangina mihitsy ny atao trano izany ka izay mianakarery koa moko. Mba manahoana reny fiainan'ny rivo any lavitra any e. Toa tsy mba niantso tsony izy tato ato izay. Eto sahirana angamba ka. Aiza ve dia asa roa be izao kosa ndray ataony. Hay, saro-pisainana ianao. Allô? Manahoana malalako? Salama tsara izay aty, ary ianao? Torako izany akia. Tena mialatsiny akia fa tena raikitra foana tato ato dia tsy afaka niantso andre. Manahoana itendry kely ao? Salama tsara izy. Tsy nanavontsony izy isaky ny alina. Nisy nanoro aho hoe rehefa matory amin'ny alina izy dia salorana akanjo efa nanaovanao dia izay no nataoko azy. Aiko sa. Dia efa matory tsara izany izy zao. Efa matoroko. Zange efa miasa e. Zany ve? Nanomboka oviana ke? Efa tamin'ny herinandro. Dia ahoana tendry amin'izany ka? Iza ny namany rehefa miasa ndre? Miaraka amiko izy ka misy ankizy namany ihany. Aiko sa. Fa makapanampy ihany aky anatinareo mianaka ao an-trano a. Sady hitaizany tiendry koa raha mba reraka iny ndre. Fa alefako miaraka amin'ilay vola omeko andre isam-bolana ihany koa ny karamany. Mbola andany vola amin'izay indray kosa very io a. Saleo anampiana an'ilay vola oefany izay. Sitrana mba malakolako kokoa. Tsy maninona ki izany e. Mba edananareo mianaka ankeny antony andehanako aty e. Ataovy izay fa tsy maninona e. Eny ariko. Dia aza be eritreritra foana kia. Mandalo aty nareo mianaka rehefa misy fotoana iny. Izay ary aloha e. Tafandrimandry dia biso be ao amin'ny tendry eo. Dia biso be koa ndry. Eny ary. Mba afahafako ty makamiranytika. Olona mbola tanora ohatran'izao nefa dia mbola tsy manambady ihany. Nefa manan-karena be. Ny trano vila tsara tarehy sady ngeza. Ny fiara nanany maro. Fa ty asa ataoko ato amin'ny amerenako ny volany mbola tsy nilazainy amiko foana. Nefa efa tapa-bolana izay ny mesako sy mipetrahako tato aminy. Efa tonga ianao? Efa tonga ka. Nisy asa ivelana mpanaoviny taly amako dia nasainy noty rehefa nahefa an'izany. Ay ve, dia tsy reraka izany? Ka tsy reraka. Fa ono ahy e. Oviana kay no atomboka le asa ataoko ato aminao e. Sao aharitra manko vitako. Asa ve? Tsy mahamaika izany e. Fa raha tsy reraka ianao dia andao aloha mba hiaraka amiko. Fa ho aiza tompoko? Izay indray ilay tompotompoko a. Izaho efa miantso anao hoe rivo. Dia ianao koa tokony mba hiantso aho hoe mirana. Izay miomana dia andao ary. Ka raha tsy mampanina anao izao fitafiako izao, tsy aleo tonga dia mandeha. Andao ary e. Izaho koa tonga dia izao mantsoko. Andrasana ambanany ary aho e. Aniditra ny vetivety dia hanafatra ny dina hanamarina aniditra ny rehetra. Eny ary. Fa hoentin'ity vehivavy ty ho aiza amin'ity andro efa maisiny ty ary a. So ihany aloha fa mandeha fiara e. Sa ve hanomboka ny asa. Nefa dia amin'ity andro efa alina be ty ve. Way, zay amby izy ka. Andretrajo. Marina mafy. Tsy ny henako raha mba niditra tamina toeram-pilanonana mihaja be ohatran'izao raha tsy ho andro any. Olona manao fitafy mihaja be daholo ny ato. Ny sakafo amin'izay dia efa tsy lazaina intsony. Indry, ary toa variana be ho arivo e. Tsy mety aminao angala ny entiko aty? Ka. Ay ve misy trano fikoranana mahafinaritra be ohatran'izao aty Mahajanga aty? Fa tsy mendrika aza anga izany ka. Vazovazoko izany fa ataovy aloha izay eo ambony latabatra e. Ohatry ny variana be ianao sady lasa vinany eto fotsiny. Ka somary gaga kely fotsiny re ahy e. Tsy dia mahazatra manko mamonjy toerana ohatran'izao. Ay. Ao fa ho zariko foana ianao raha izany e. Rivo a. Afaka hoentinao mandeha amin'izany hira malefaka mahafinaritra be izany ve a? Ka mba andao moa e. Zareo angefa mandita olona io le. Eo, mitsangana. Dia ahoana re izany. Tsy maintsy manaika. Eo ary. Misaotra.
be izany entinao mandeha izany a. Tsy tiako tapitra mihitsy izany iry izany. Fihiny mafy arivo a. Andriamanitro, afa-baraka marina mafy. Izay fa tapitra lehiry. Andao amin'izay hipetraka e. Oe, tapitra le izy tao. Tena variana tamin'ilay fihininao a. Andao ary. Mba olona manam-bola ry neny izany madame Miran'izany ka. Jereo ange reto zavatra lanjainy aty amintsika e. Tena manana ny maizy azy tokoa aloha izy araka ny lazainy neny to e. Manana trano ngeza be, manana fiara. Fa atao hoe tsy manambadiko. Maninona? Olona manan-karena be ohatran'ireny ve dia tsy manambady? Ka izany hony e. Ary sao dia mba ho lasa vinantony neny ary ty izy e. Ahavo ny lanitra ka tsy takatro rehetra raha izany no mitranga. Raha anaiky ny zanakareo. Leo fiadanana angany tsy anaiky. Zato tantarany ihany isaky miresaka amin'ny telefona isiko. Aiza indray no ahita rehetra a. Ka sao dia voabahan'ity vinantonareo totombitany ity indraiky. Zay kialaniny ko ve avidininy. Aiza no afantarany an'izay mitranga any. Fa izay anakanana azy tsy andehany fotsiny izao no atao. Dia raha rivo indray tsy manaiky dia ahoana ka? Indringa mbola tsy malalandrabe fanaiky. Jereo no nanaovany any rivo tamin'ilay andeha iny. Na anaiko azy raha vao nihinana tamin'ilay fanafody tany aminy nandresena lahatra azo any mahajanga. Dia amin'ny fomba ahoana nefa ny anaovany iny an'izany e? Ianao aza ty? Tsotra kely rehetra izany a. Madame Mirana fotsiny botsihana dia milamina ny zavatra rehetra. Tsy lany morsa mihitsy aloha ry neny tony ka. Aza ampiasaina ihany ty atidoha kely ndrity e. Zay ka natsipy mipatrika rehefa azo ny zeny ilainy. Ka neny ihany ange no te ampiteraka taminy teo koa e. Ka saika mba hoe andreketana azy tamindry ange ny kendreko tamin'ireny rehetra. Kanjo nahita lalana itsoahana ihany le kiarolahy. Dia izao izany no mizaka mivokany. Zay zaza ray koa ve rehetra tsy ho velona. Ka hatramin'ny fianarako ange nijanona daholo e. Mbola veloko rehetra nareo mianaka. Any andro any taona ka tsy hoety tsony neny. Dia ahoana izay? Dia tsy ahita vady ve ndry mandra-pahatonga an'izany e ndry koa. Iza koa ny anambady an'ity vehivavy efa sisan'olona tany ity e. Ampafiriny izay efa voadona tamin'ny fiainany ndry e. Reny aza mbola misy mangataka ihany maika fa indry. Ka samy manana ny vitany ny olonako. Matokisa ho andra be fanaiky. Indry mihitsy no hifidy amin'izay fotoan'izay fa aza matahotra. Ary ataontsika amin'ilay mpanan-karena ohatrandry Patrik reny koa e. Tena voatapabolana mahery izay revony tsy niantso amin'izay indray rehefa atsoina tsy mahazo foana koa. Fa ahoana ary? Sa ve mety namitaheraka any amin'ny faritra tsy misy fifandraisana dia izay no nahatonga azy tsotra atrantso e. Dia ho tapabolana nefa ve? Andraso hoe andramana antsona indray. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Tena mbola tsy mahazo ihany. Ho any amin'ny Jomama angamba alohan'ny tany vaovao sao dia mba mahafantatra ny ataon'izany ihany ry zareo ka. Raha riva makany fa mba tsy miasa izay andro any. Soa ihany. Fa tsy tianao angano loka no ohatrany tsy manandrana mihitsy ianao na dia iray sotro aza. Tsy te hinana fotsiny e. Malahelo? Za ange mbola eto e. Afaka manala lahelo anao tsara. Miala ianao ka. Tsy tiako mihitsy ny zavatra ataonao. Fa za nefa maninona e. Fa maninona moa izany ny telefona ko nitazominao any aminao any. Ny vadiko, ny reniko, ny anabaviko mba te hiantso any nefa dia ny telefona ko sady tsy omenao ny mbola vononao koa. Hay ve iny mampalahelo anao ohatr'izao e. Mbola omeko anao ihany ange iny e. Fa tsy tiako fotsiny ianao le variana be amin'iny dia lasa tsy miraharaha mihitsy na dia eo ampisakafoanana azy. Ka rehefa tsy tianao intsony ny hijanonako ato aminao dia tsoro ny marina fa aza atao an'izany a. Rivo a. Inona? Satroka raha atao amiko foana ianao. Aza misaina ny ala ato izany.
Ianao hoe tsy mahatsapa fihetsika fafy amiko mihitsy hatramin'izay rehefa volana nahatongavanao tato izay. Meo aloha ny telefonako Tsy omeko anao iny raha tsy valianao ny fanontaniako e. Mirana, mba tsy fidinao ankeny nandeha taty nandao vady, nandao ny sombinaiko, nandao ny fianakaviana tany noho ny fahasairanana. Mena fa ho azonao ny tiako lazaina. Eny e, ka tsy ny fiainanao tany no tiako fantatra, fa ny fiainanao nanomboka nipetrahanao tato amiko. Ka miankina amin'ny lasa ngeny ankehitriny izay mbola ho ampinino avy. Nya nefa vao eo am-pikatona ny andiavanao avy, satria mifanojo taminao amakivaky ny ankehitriny. Tsy mety izany ry Mirana. Efa nisy olona natokana ho ahy ny entiko nanatotosana izany. Eny, mbola eo am-pitantanana azy ary ankehitriny. Nefa efa nisarahan'ny elanela-tany nareo izao, dia tonga Mirana manolotra ny tanany anodianao. Ny tany fotsiny manasaraka anay fa ny rehetra mbola mifanakaiky, ary mbola tsy rava ihany koa. Aloha dia tsoroko aminao izany le fifampitantanana. Rivo inona e? Vonina hanatanteraka an'izay fanirian'ny fonao nge. Mirana, tsy sandaina arena na vola ny fitiavana ary Mirana. Tsy azo tereny izy rehefa tsy manaiky, tsy azo sakana na rehefa nindrona. Nefa vao tosiko ny teny hoe tiako ianao. Dia zay mama ny zava-misy sao dia mba misy antony ihany ohatra. Nareo manko no mba mifandray amin'ilay olona ipetrahany amiko. Mba mahagaga koa izany retsika. Nefa nge dia niresaka tsara aminay izy. Omaly izy zao vao niantso anay indray fa hoe andefa vola hono. Izany very ma? Izany efa niantso azy foana efa ho tapa-bolana izay dia tsy mahazo mihitsy. Sao dia mba nataony antony le... Dia inona moa le laharana sakanany ity? Isy tanoara ve? Asa moa. Sao dia mba izay ohatra. Iza no mahalala an'izay antony any lavitra any? Dia ho izany tokoa ve? Ka tony lehilahy nge kika tsy atokisana mihitsy. Indrindra moa raha lavitra ohatr'izao. Dia lalina tokoa raha izany ka. Fa sao dia mba afaka miantso azy ary mama izao e. Ampidirako crédit ny pusin'ny mama. Ka le findaiko nge retsy mbola nampanamboarina ka tsy eto amiko amin'izao fa ohatra ny misy fahasombano le fifandraisan'ny feo e. Ay moa. Rehefa vita le izy dia ampitaiko amin'ry any izay hafany e. Izay e. Eny ary. Aleo ary aloha andeha ka mbola ho any ampiasana koa manko eo. Ao fa omendalana ary ndry e. Fa aiza aloha tendriny dia tsy nentindry e. Ao ihany izy ka. Dry, ka iza izany mitaiza azy ao? Nasan'ny rivo-nakapanampy ange za hitaiza azy fa tsy tia nosahirana hoy aho rehefa mandeha miasa e. Ay kosa. Veloma ary mamy e. Rehefa malalaka tonga eo ihany mitondra ny tendry. Eny ary. Lila masina. Manahoana ndre? Angaha efa ody e. Ie, ohatra mbola maimaika akia. Veloma ndre? Eny ary akia. Manahoana neny? Izay ndry vao tonga. Fa inona koa nataony kiala Lila taty? Tsy mandeha ho ny finday any rivo. Dia saika an-tany vaovao momba azy izy. Dia ahoana hoy izy neny? Angaha moa tsy rivo mihitsy tsy tratrano sy foana io e. Ka angaha izany no lazaiko taminy. Fa inona indray? Lazaiko hoe miantso aho foana izy ho aho. Dia vao niantso aho koa izy omaly fa hoe andefa vola aty amiko. Fa loza retsy. Ahoana indray? Saika mibaribary teo ny laingako. Nisy inona? Fetsy le kiala ratsy fa apiditra fahana amin'ny finday ako izy dia iantso any rivo. Satria ny lazaiko fa sao dia nataony an'ireny le hoe laharana voasakany ireny ny laharany. Lisy tanoara ve? Dia inona navaliny neny azy? Dia nataoko hoe simba amin'ny finday ako. Mety mihitsy izay nataony neny izay. Tady animba zavatra indray mankiala ny. Eny retsy. Izao ny fiainantsika roa mety tsara noho i Madame Mirana. Hita ho azy neny. Mila ho vaky mihitsy ny lohako mieritreritra an'ity momba ny rivo ity ka. Dia mitombina ve ny hoe nataony ao anaty lisy tanoara? Inona nefa ny antony? Ary aza indray re izany finday izany e. Ty eto kaika. Allô? Manahoana malalako? Rivo ihany akia. Manahoana? Angany io va ny indray numero anao? Aty amin'ny taxi foana miantso andrivo e.
tena mialatsiny efa tsy afaka niantso mihitsy nandritran'izay tapabolan'izay very manko ilay telefonako dia saika ho récupérena ampisiko dia izay no mbola tsy nampiantso ahy io. Ay ve za mantsy niantso foana matetika fa tsy nahazoko. Rehefa miazo aho dia miantso andrifa aza be eritreritra foana e. Na manatona taxi foana ohatran'izao ihany. Izay a? Eny ary. Izay ary aloha e. Bisondry. Eny ary. Vero ny finday andrivo. Tsy tako tsony izay ho raisina ka toa misy zavatra manindry mandry azany. Fa misy inona ry ihany. Efa tapabolana ve ny finday any very dia zao izy fomba miantso ana dia tamin'ny taxi foana azy. Sao dia marina ihany ary tia nolazainy neny e. Ka maharary azy any andohako izany. Natory kely mihitsy aloha e. Dia ahoana? Mandeha tsara ny asa? Tsy misy manahirana anao? Ny asa ve moa tsy andefa ny tenanao azy mihitsy tsy ao e. Otry, fa ahoana? Mbola tsy milamina nga? Ahoana mihitsy moa ny ampilamina amin'izao anaovanao azy ao? Mbola tsy hova hevitra mihitsy izany ianao ty a? Mbola tsy te azo an'ilay telefona? Ka tsy mety kosa izao ro mirana. Ay kosa, zareo ary ty taratasy ty e. Maninona? Vao marinao fa ianao dia nindrana vola 7 tapitrisa tamiko. Ary nanaiko fa andohan'izany ao anatin'ny 2 volana monja. Io ny daty zareo e. Fataizy ty? Asa. Ary nanaiko koa ianao fa afaka mitory ianao raha tsy voahonitra anao anatin'izany ny volako. Dia io ambany io ny sinianao marika izany fanekenao izany. Efa tila nefa izao ny daty. Tena tsy mifanaika an'izao kosa sika ry mirana. Dia efa io e, hitanao io izy. Ka aloro vitiko raha angaty rehefa izany e. Petsaka tsy lany laniana mihitsy angeny mitovy dika amin'iny ao amiko ao e. Na dia dorana ho lasa lavenina reny tsy maninona mihitsy. Fa inona marina moa izany no tena tianao atao e? Sao ary, maneke mora n'izay lazaiko. Mbola afaka miova hevitra tsara mihitsy ianao. Omeko 2 andro ianao. Eny izay nanambatambazako anao izay. Anjara anao koa izao manambitamby amin'ny mirana. Mazava? Andriamanitra, aloha izay dia vitsiko tia mianarana vavy ty. Dia tsy maintsy manaraka ny teniny indray via. Mahasosotra mihitsy rangaza amin'ny fiainako izany. Ty retsy a? Fa inony ty e? Le zavatra e. Zavatra inona? Aterindre stationnement iny raha pitso maraina alefa any amin'ny rivo. Ka izy ara mbola tsy tratrantso hatramin'izaoko. Etry, fangako moa iny aseho azy. Asaina tsenain'ny mpanampiny madame Mirana. Dia tenenina ry zareo hoe fanafodin'ny rivo ty dia ataovy amin'ny sakafony. Fa aza tenenina aminy fa tsy tiany mihinana nyty nefa le zavatra mahasalama azy. Fa inona nefa ty e? Le rabe fanaiky retsy a. So dia manao mafimafy loha ao manko le karla iny ka anahirana ny olona hipetrahany. Dia raha zavatra tsy tokony ekeny no ekeny dia ahoana? Inona koa ny zavatra tsy ho azo ekena any e? Isy madame Mirana ihany ange no andairan'iny e. Ny saran'ny madame Mirana nalefa nentoa manko no naterina tany. Ka raha zavatra hafa ary ny angatahan'ny madame Mirana dia ahoana e? Tsisy zavatra hafa izany eo retsy ty fa zabe eritreritry eo ndria. Tsy azo ahihina koa nge ny zavatra toy ireny fa manjary tsy mandahitra e. Ay moa. Fa tsy nanontaniana eny a madame Mirana nga ny antony sy mampandeha ny telefonina andrivo e. Mba te hangataka kredi iny ve raha nga ny olona dia tsy azo akoriko. Za kosa aloha tsy nanontany e. Fa mandrapatonga amin'ny farany volana ka mbola tsy azo ihany izy. Zay aho vao manontany. So dia seriny amin'ny asa manko izy e. Fa zao ahoana ry neny? Tsy mahazo miresaka amin'ny rivo aloha ndry raha vao voaraindry zareo ty zavatra ty. Fa ahoana e? Raha vao henoko amin'ny madame Mirana fa efa intelo nihinana n'iny izy dia kialan'iny indray no sorako fotaka any. Iza? Lila ve? Fizandray e. Torereko mantsy fa afarany rivo hoany hono izy amin'ny farany volana ambony io. Zany ve? Eno a. So dia mitondra fanafody anodinana ny lohan'ny rivo any kialan'iniko. Zany tokoa aloha e. Ka lazaiko any rivo hoe mampiditra lehilahy ohatrany Lila amin'izao fotoana izao. Dia mba somary asiana haingokaingony eo e.
Hoaizany tsy ino eo iny rehefa tratra rabe fanaiky retsy Zany marina ry neny sady mety izay sy tiavany kalan'iny koa mantsy aho hoe izy nahita amin'ny manjanga talohako. Zay mihitsy atomboka teny zao mbola mafana zao vi am'izay mba mora filana de tia re aloha izy de anofahana any etsona ny madame Mirany. Meo aty ary de mbola mazava koa ny andro. Sipamolila mety tena marina tokoa angam'izany satria neny mihitsy no niteny an'izany taty amiko na ny antso azy aza mandreraka so. Inona foana ry ty lasalasa sainy ty fa maninona amin'ny malalako? Lasalasa saina fotsiny aky fa inona mampalahelo anao aky efa roa andro manko izay anao tsy karotro ohatr'izao foana nefa ngefa nomeko anao ny telefonina anao sa ny asany mandreraka? Misy zavatra manahira-tsaina fotsiny any ampiasana any. Fa zavatra inona aky? Afaka mijanona amin'ny asa koa nge ianao mampivelomantsika tsara ny vola ampidiriko ato. Dia ahoana moa zany le vola nalaina hikarakarana ny dada taminao? Efa nafoko anao iny ka. Fa dia mba afaka anaovandry taratasy zany? Tsy maninona izany ka. Raha pitsy fetoka avy any ampiasana dia tsy asa tsony zany ianao? Tsy maintsy miasa aky sitrany mba tahirim-bola ho antsika ny karamako zany Zay tia langa dia mety amiko daholo rehefa misy zavatra iriny lakoa dia teny fa ho vidintsika. Misaotra ky malala tena tiako angendry ity raha ny faniriko aza dia tsy hisaraka amindry mandrakizay. Tena marina? Aza matahotra ary fa tsy hisaraka izany tsony sika Eno ay dia anao mariazy zany sika? Aza matahotra ndrefa ho tanterahantsika zany. Indray dia ho viana zany ny divorsanareo no atao? Ho vita ihany zany fa aza matahotra ndre efa mbola miandry kely fotsiny aloha. Dia miandro ho viana indray zao? Miandry kely fotsiny dia ho viana ary zany sika no mba ho any aminareo na mba hitsangatsangana fotsiny ary? Alamintsika eo daholo zany fa aza maika aloha ndre ary nisy fahatsarany ihany na novambirana amin'ny pisipiny amin'ny tsy anana ny lelantsony ny mako dia ho firako koa neny tsy amin'ny an'ny lila maninona koa ary any lasa nakala ny lila zany sady ohatra ny hoe lasa tia mpiamirana tamiko zany koa tsy azoko. Fa taovariana be andao atorika sao dia vokatry ny alerahana koa mahalasalasam-borona anao ohatra ny foana. Ahoana? Rivo ahoana ke? tiako raha mba hatrotro ny lamaka any amin'ny efitrano fandrianantsika. Zany ve? Eo indray ary zay Rivo tiako ianao. Za koa ke ty andrea. Tena sambatra misy manana ny Rivo. Tosi te hisaraka amin'ny tsony malahelo foana koa rehefa samy mandeha miasa ireny izay. Tena tia azy aka fa ny tena mahagaga dia tia izy tena tia be atampotampoka ity. Sa matahotra n'ilay higatra ve? Nefa dia olona mahay maneho fitiavana be ohatr'izao ihany. Tsy maintsy mivady isika. Tsy maintsy manaiky ny anao divorce koa ianao sy izany vadinao izany Rivo satria tiako ianao mba ho ariary. Dia izay aky ny zava-misy tsy hitako izay atao fa mila ho vaky mihitsy ny lohako isaky mieritreritra an'izay Inona aky izany ka? Dia inona zany ny eritreritry amin'izany? Efa tsy hitako tsony aky izay ho raisina fa betsaka loatra. Sao dia efa manana ny tiany izy ihany ka manadino any mianaka tanteraka. Matahotra koa nefa sao dia misy zavatra manjo azy mahakasika an'ilay vola raha tsy voalohany tao anaty amin'ny fifanarahana. Ohatra ny tsy mino an'izany aky nefa tsy fantatro tsony aky ny tena paraingo amiko tanteraka koa nefa dia tia findainy tsy mbola velona hatramin'izao.
Tety izy tsy miantsotsonina dia amin'ny taxi phone azy. Ka efa nanontany vaovao tany amin-dreniny nefa ndre io. Tsy azoko mihitsy akin'ity-ndreny atao a. Ahoana? Fantatro fa ny ampisaraka tanteraka anay ny tanjony dia mini manafina ny mariny izany ry zareo. Ka tsy misy azo atao ange izany raha mbola eto e. Fa maninona no efa mora mangataka congé kely indray dia miakatra mijery ny zava-misy any mihitsy aloha e. Sao dia anakorotana azy eo amin'ny asany aky izany a. Dia indry izany tehijaly sy taintaina lava eto foana no izy. Izay miseho any aky dia mipoaka fa mandehana ry kiala. Ataoko ity efa natolony andriny adresiny. Efa nomeny aloha izay e. Fony izy vao tonga tany. Dia inandray ary mbola andrasany e. Jereo ohatrany apotony mihitsy dia milamina ny saindry. Dia tokony hoviana izany ihany mandeha ozy indrika. Raha izaho aloha indry aza mangataka-kandro tsoa mifatolakandro dia mitenena ny mpampiasa indry. Ary raha pitso maraina ihany dia mandehana any. Dia izao aza milazalaza amin'ny ravozandry fotsiny sao dia hanemba zavatra indray ireny. Indry eo efa manana mpiandro trano. Dia ahoana ny frivy e. Afaka omeko indry dia raha mahazo vola indry averindriny tsy freka. Mbola misy kely ao azoko atao fre fa ny fomba angatahako an'izany congé izany amin'ny mpampiasako izao nohatra ny anahirana kely aky tao tampotampoka be mankony. Lasa hoe tsy maintsy mandeha mankany Antananarivo maika be indry fa marary mafy any ny fianakaviandry. Mba sanatria-avindry anakapo kely ilay iziko. Ay, vonina nainga ary ahy e. Misaotra ndry akirinivo tamin'ny torohevitra. Tena efa dodo ny fiasan-doko mantsy saika ka tsy mahatakatra an'izay tokony atao tsony. Soavadindry dia mahita ny rariny sy sehiriny fondry. Misaotra kia. Ono akimirana. Panga kosa aky dia efa nolazaindry tamin'iny ny fiarahantsika. Ie, fa alery ary izy vao naheno an'izany ko. Mba tiany raha mba mandalo any tsika izao ato aloha. Mbola tsy ato kosa aloha e. Mbola tsy azo elana manko ny asanay fa ngatale mbola tsy eto ateranako. Izay mampalalaka anao ray izany fa mety amiko daholo izay andro mety aminao. Ny amako izay tiako atao. Fa ngamo andry orinasa isandry io. Misy volako mihodina ao. Izany ve? Ary atsoatsy dia ho lasantsika ambongadiny io e. Ay ve? Eny akia. Fa karakara aingana ny divorsanareo anaovana ny raharantsika fa ianao ange no ampitantaniko an'io rehefa rahatr' izay e. Ahoana moa ny azako mitantana orinasa e. Za nge tsy nandalina an'izany e. Tsy misy zavatra tsy hay izany raha tsy anarana re Andraso fa raha milamy mandraraha ao ampiasana ka tonga tale dia midina any fianaratsika dia amin'izay koa angamba ny anaovana ny divorsanay e. Izany ve? Eno ataoko foana nge izay hafalifaly andry e. Misaotra betsaka kia. Angamba le trano ka tena io mibaribary amin'ny vavahady io mihitsy ty adresy nomeny rivo aty. Aleo aloha tsindreny ty sonnerie ty. Manahoana tompoko? Manahoana? Ahoana ny anao izay? Ato ve no mipetraka monsieur Rivo izay azafady? Fa ataonao inona izy? Mba saika hiresaka mivetivety fotsiny ara mba mety tompoko. Fa iza moa izany ianao raha tsy mahadiso? Vadiny ato tompoko fa mipetraka any Fianaratsoa any. Hay, dia inona no ataonao aty? Mba teo eo aminy ato tompoko na dia 10 minitra ihany aza. Anga mbola miasa ihany izy amin'izao. Chérie misy mitady hoy ny ala. Vetivety akia. Aingana fa maika le olona e. Ho avy re ahy. Fa manina nefa ny tsy apa Lila. Rivo. Teza. Lila, andraso aloha e. Fa hoaiza ianao e? Ao aloha ianao e. Hoaiza? Sokafo tao aloha ty vetivety. Mandingana ny vavahady eo ange ianao e. Fa dia iny koa ianao manaraka any fa za mieritreritra no tafiditra eo tsony. Chérie mbola teritra amiko foana angahela. Ano arivo? Za manelingelina ka. Ka hisakafo angetsika e.
Za tsy hinana. Rivo mba hoaka moa izay ao fa mifona rivo Mialy ianao. Mba mipetraka kosa ianao eo amin'ny toerako olo tiako izao kosa ve no andeha hanaraka vehivavy hafa any dia ahoana mihitsy moa. Ka raha tsy navelanao iresaka ihany izay tsy naleonao tsy niantso raha mba fantatra moa hoe ino ny vadiko. Ka ny fahafantarako an'izay mihitsy no niantsoko anaoko satria tiako fantatra fa lasa mirana ianao ankehitriny ka tsy azo tsony sady tsy tiako hitambarana amin'iny tsony koa ianao ka tsy tiako ny ataonao ohatran'ireny. Ka izay ange no ifonako aminao mirana na ifony-njato amby arivo azy ianao tsy hanova inona tsony izany. Sady tsy hitako tsony koa nge izay mbola iresahanao aminy. Toko efa hikarakara ny divorce nareo izao tsy nahajery na nandray an'ilay zanako akory nefa 4 volana izay tsy nifankahita. Ao izay ka amboary ary ny fandahara-potoananao dia midina antsika raha malahelo ny zanakao ianao. Tena velao eto azafady mba mivoaka kely aloha ianao. Ka andao ary sakafo tsika efa hoe tsy hihinana aho dia za koa izany tsy hihinana fa andao ary tonga dia atory avelao atory eto fa mandaina anao. Eny ary tafandrimandry ianao. Allô mama. Manahoana rehetra inona vaovao any aminareo any? Tena misy disadisa kely izay ato ry mama. Fa misinona rehetra? Tonga taty mivadiny Rivo nitady azy. Iza mivadiny Rivo iza ilila be? Eno aminao ko. Inona indray ary nataony kialan'iny tany? Tena ampidirin-drehatra any ve izy? Ka teo ambavady any dia niverina. Tsara mihitsy izay. Sao dia hitondra ody ho anareo ao manko no nahatongavany any. Dia inona hono ny atondriany? Ka tsy fantatro mihitsy fa hitady any Rivo fotsiny no niteneniny tamiko. Dia natsoko Rivo. Mba tsotra kondry izany ka. Dia niresaka be izy roa? Nirintina fotsiny izy raha vao natazana ny Rivo dia tsy navelako nivoaka koa Rivo na dia saika hanaraka azy aza. Izay mihitsy andrava ny tokantranonareo misy izao no nahatongavany lila tany izany. Atiny azy karazan-dehilahy no hitako miditra sy miboaka amin'ny varavarany ao. Ary efa matory angarivo. Tezitra tamin'izany ange izy dia natory ery ambadika ary nasakafo aza tsy nohaniny akory. Izay mihitsy izao no natsoka mama fa tsy hitako izay atao azy. Avelao rery fotsiny ao izy aloha rehefa tezitra tsy tiany manko ny tambatambazana raha mbola ao anatin'ny fahasorenana izy. Dia izao andefasako zavatra ndry afaka pisy faza matahotra. Misinda foana io. Fa andefasany nen'inona? Le fanafodiny Rivo ohatran'ny le nalefako tamin'iray mandeha iny. Ay, misaotra mama. Izay ary aloha fa tafandrimandry nareo Iny rehetra aza be hafa isinda ihany io Izay tafandrimandry koa ndry dia mampamangy an'le belo kely koa ao iny. Eny ary eo. Inona foana ary ty fanafody alefa mama ho an'ny Rivo ty mety kalmo angambo io. Moa olona ratsy fitondran-tena ohatran'izany ty vadiny Rivo ty. Tsy nahay nipetraka rehefa nahazo lehilahy boko misaotra ny Rivo. Eny tsara tarehy aloha izy ka tsy mahagaga. Matory rery indray izany androaniko. Dia izay ny zavantso fatany tsy napoiziko. Ka sao dia mba fisandohana natao ilay vehivavy fotsiny ary raha nafantatra izy fa ndry nivadiny Rivo Ka namaly tsara mihitsy angeky Rivo raha vao natsony sady ny angolangola ery. Ndraiky mbola tia Andry izy matoa mbola ankiry anaraka Andry. Dia naninona nefa tsy nivoaka izay vehivavy iny ve dia tsy ho resony teo am-pivoahana ny vavahady izy. Ka sao dia mba tsy heriny ny asa fa teny ohatrako. Za tsara koa izy tsy nanaraka aky za koa manko efa vonina tsy resaka tamin'ny tsondra teo. Everiko fa mba olon-kafy ty Rivo natson'ilay vehivavy ho shery kay. Ny vadiko veky. Tsy tato mifoko mihitsy akery nefa ny mahita sy nahalala an'izany dia izany Rivo veky. Izany teny nataony tamiko taloha nandehana an'izay angeky dia izao sahady. Ohatr'izay kia ny zanaka Andry io mpanjinina. Sao dia mba tsy fidiny ho azy koa no nanao an'izany. No avy nareo mianaka kely seretina manomboka eto Ndry efa miasa raha teo.
Marina zanaka iady novokena tanatsaka koa moa Fafamangana aloha raha masondre io e misy olona mandondony zany koa araiky izy vetivety araloky Manso manao mama fa tonga oviny zato izy enina ihany angena dia ninitsy ny lazaina taminay azy ary nalaky tonga kosa ny afatra ie ka manana vinato manan-karena ve ka tsy hanana vola ividianana kredi raha-painy zany nareoko dia indri koa tsy ilaiko manelingely landry zareo antsony manakorotana fotsiny aza matahotra anao fa tsy hitanao antsony ahy Marina tokantrano hoe sainao afatra vety amiko so dia hanozona anakapo fa tsy andahitra mba inona ihany ary zany aleoloha tsy hipotra fa hanongila tsofiny eto amin'ny varavarana eto ka efa fantatra misy tony hoe olona tsy orin-dehilahy dia aninona ianao hoe fiainako izany ary herintsandriko no mamela ato fa tsy ny ansanako antsony akory kala totomy vita mitimba miseho may vavy eo nefa teo tahaky ninona ny alokaloka tamin'ny zanako dia malalaka koa ny varavarana ny idiranao to sao dia findrany mivitan-dratsinay hoe ary tao samandroaka bola vola ny zanako ange ny vidianana ny reto e eto any koa izay any zanako fa tsy misy ilako azy tsony e mavely tenany aty ary so dia mba lasa adala ary tiro lanitra tsy natany fifantonana tany anga eny amin'ny 18 ny tompony adala fa sy aty e sady lasa koa anao mandeha any marafotoana lasa koa e dia aza manelingelonanay menaka avy fa mamindra fasairanana fotsiny Matia Lila fa naninona ndry e naninona marary be mieto Lila maninona ary tsy lany Barakoran makatsika angaiky zafady Lila fa maninona azy ndry safotra ty marina Andriamanitro inona ny ataoko aleo alokosehana ihany izy ka Lila hoa tena misaotra kinivo misaotra ndry inona koa nefa ny tokony isaorandry amin'izany e vadika boribory angaiky aty atan'olona ty tsy misy fianakaviana fantatra ty nefa manakavana ihany anana nandry zao mba oka izay ty ranomaso lavandry ty aloka io ihany no mamparary andry teo sady mitovy angetsika e samy vahiny samy avy any Antananarivotsika ka nahoana moa ny tsy fanampy satrakia mafy tokoa ny mahazo andriny efa tsy afaka toerina fifafandaharana ny saina ihany akiny ataon'izao dia mba manana hery izokana an'izany tena tsy hitako tsonaiky izy atao na ry ny vadiko azao efa alandrafozako raha teoko iny zanakandry ino ajerena akino amin'ny avokoa ny fanantenandry rehetra dia hiarina indray ny fiainandry misaotra kinivo tsy ho voavaliko ny sorehetra nataondry tamiko tsy sorana kely Lila efa tsy maninona tsondry io efa tsy maninona ka fa mba tolory kely fotsiny angaiky azafady io vera misy rano io fa inona loatra ny zavatra nytenendry tamin'inony dia bety mafy mihitsy fanga bety ianao eno fa inona ho any zavatra nylazaindry tany eny velo etapofoka eto mipetraka eo ary dia tsy tezitra amiko tsony tsy tezitra antsony aky dia nanahoana amin'izay
ka ny fahatongavany lila taty fotsiny angeno no lazaiko taminy. Ay ve to malahelo ny lila zany tamin'ny nahita azy iny, indrindra fa le zanako. Nefa nanomboka omaly dia ohatrany tsy miasa saina azy tsony indray, sady lasa ohatrany hoe malahelo amin'ny mirany zaniko. Fa ity endrikely kosa aloha tena mampalahelo ahy, dia hitrotro azy zany. Lasay sara ny sainy izany malalako izany. Mahatsiaro sambatra ky manafisafy ny lohandry toy izao. Zany ve? Eno tiako angendry ity mandainga. Ianao aza tsy tia akoriko. Ay, tiako indrery malala. Tosatriko eto anilandry foana isanandro. Ka raha tia ary ianao dia ataovy amin'izay ilay divorce. Amin'izay ianao rery dia ianao arery koa. Aza matahotra indry fa ataoko izany noho ny fitiavako andre. Efa miandry kely fotsiny. Misy fotoana manko ny zava-drehetra. Fa tsy ela be arakaraka mbola zavatra fa manko ny lara-pamena amin'izao. Fa inona indray izao izany? Ny fiainana ka alamino tsara aloha ny fiainantsika dia tokony ho angonina raha teo koa ny vola olaniana amin'ny rahantsika. Fa nga tsy ho ela tsony ilay izy. Ka vao vita angeny divorce anay dia tokony ny roso amin'ny rahantsika. Zany ao ary fa hanokatra konty dia arotsaka amin'izay vola izay Zany nge efa manao Ay, dia aleo ary tambatra ao daholo sa tsy tianao? Maninona moa? Fantatra koa amin'izay ny fitambarany. Dia izay zaniko. Tena tsy andriko erika izy izany na dia vao androana aza ny lahenoka azy nivoaka amin'ny vavanao. Aza mamaika fa tonga any amin'ny andro farany. Zany ve tsy efa any amin'ny fitsarana ny an-danitra? Amin'ny andro farany anaovantsika ny tokantrano mahasotra an'izao akia. Ay ve. Onjonjoko zasa mirery izao no mifeny tokantranoko. Tsy maintsy miezaka ny mihoatra eo amin'ny fiainana fa tsy misy nizaniza heterana tsony. Indrindra fa ny zanako. Hiezaka tavita azy fa izy rery no any fanantenako ampisinda indray io raha ho mainty manarona foana ny fiainana io. Efa horotaona amin'ity izao norontsany an-tsekoly. Tsy dia mitady andrainy ihany koa izy ka tsy dia manahirana loatra. Sery fiainana soa ihany fa mbola eo anivo namana tsy mba mandao. Manampy afoana izy rehefa mba mila vonjy aminy ahy. Tena namana izy ka. Dia tsotra reza ny vinantoniny an'izany ka. Jereo indry ty fiadanantsika. Inona indray? Ny fanaka complet ato trano, ny sakafo ara-dalàna. Ohatra zany ny olona rehetra rehefa ambinina fa sy totoy mbitana ohatra ny kiala lila. Eno hatramin'ny vony aza ange dia andefasany akanjo foana za nge hono entiny zareo hiakatra raha midina tiry zareo Ay, dia omena asany koa ny raha velan'ny neny hipetraka aniko. Nahoana moa tsy ho avelako? Za eto efa andefasany vola isan-kerinandro kinandray ny ampahory asaina akano mpanampy fotsiny raha makanina reo mianaka. Aza matahotra neny. Sy karaha mampanampy koa ve moa dia tsy ho voalohany. Izay indrindra. Izany aloha ihany fa dia tsy nandalo taty amintsika tsony ange lilatra amin'ny nandehanany neny teny amin'izareo iny. Aninona ty? Dia ataoko rokalika ohatra ny nanaovany ary eny nga. Ka neny kosa ve vao miditra ny tranon'olona dia tonga dia ady avy hatrany ka aizany tsy azo rokalika Ka mahasosotra any ataony ka anakorotana fiainan'olona foana. Tsy tiako hiditra ny tokoana mbaravarako tsony iny sao dia amindra amin'ny fahantrany ety indray. Dia ahoany tendry? Tsy ho very izay tsy ho zafony neny ange iny. Kefizayko. Tsy ho very n'izay tsy ho fianakaviana izy ka mahafantatra ny tokony ataony rehefa lehibe. Izy koa nefa ny mahalala sao dia tsy zanak'rivo akory iny. Mody hoe kosa mbola teo rivony efa teraka tendry. Izay tany afaran'izany tsy haiko fa raha hitendry kosa aloha dia zanak'rivo iny sao dia ahiliky neny tsy ho fianakaviantsika eo tsony koa. Eny revelao amin'izay zany ho any fa ny teny tampo nge maheva teo fa mikoaka hono norokely dia tsy mianatra. Ay maka mivony zany andro any fa tsy misy namana iziko. Ka izay mihitsy nefa minefatra nge zao tsy aleo mandeha amin'izay sao tara eo. Ny marina aleo ary andeha.
tsy ny fery mamikiviky miampita makatiry. Iny any fa nanitsina kary. Tsy mahita mihitsy ange izy zany. Nivo izako ary zany. Zavy io tiany atsoina io sa olona mitovy anarana amiko. Nivo tsy mahita angakanga naritendry fa iry any taty Nivo a. Oay vendry gaga mantsy aho hoe iza indray zany olona miantso aho zany. Manahoana nareo mianaka? Manahoana tendry? Mazoto mianatra mba nazoto indray ka ahoana ki inona vaovao? Tsisy aky fa somary raikitra kely amin'ny asa dia tsy afaka nandalondalo mihitsy aloha. Mandeha tsara zany ny asa raha azoko tsara. Eo ihany fandao aloha isa dia mindra ny resaka. Avy zanako trotroko avy aty amin'ny taty. Manala mihitsy fa tsy afa manoatra. Mazoto mianatra tsara. Efa zatra andeha naterany dina foana izy dia raha vao zany manaritra azy tato dia mitomany foana izy rehefa mody zany dia tsy be tomany zany tsony alaha. Endry tsara dia amin'izay omeny taty chocolat foana zany ndao ohatra aloha hividy chocolat kely ho an'ny lahato azy Ade efa maninindriny tsy mazoto misakafo androany. Jereo ange raha tsy nahatsasaky ny sotro be fotsiny teny ho andre nefa dia le loka tiindrindrindry io. Ka ohatra ny tsy te hihinana kia. Efa maninona misy tsy metimety angano vatana. Vao may ary metiko. Dia maninona ihany ary? Tsy te hihinana fotsiny aho sady mbola voky gato tany ampiasana koa mitondra ny talehanay manko. Ay ve? Ie. Rahampitso navitan'ilay taratasy famondrana amin'ny anaran'ny lahanty-trano sy tokotany ipetrahantsika ty Zany veky. Andray tena faly be aky avy aloha trotroko mihitsy ndry akeny amin'ny efitrano fandrinantsika ka. Mety amiko mihitsy zany. Sady za koa ka mihetsika raha teo. Ary inona ary tsy mampanambady an'ity miranyity tany aloha tany. Izy koa tsy mety mitantara amiko ny fiainana efa lasa. Eny fa na dia ny olona niaraka tamin'ny taloha aza dia tena tsy fantatro ny antony. Tonga dia apetraka eo tampandriana. Rivo mipetra eto aloha fa misy zavatra ho lazaiko amin'lahy. Fa zavatra inona ki? Eto amiko eto ary miankina. Izay mampianta izay mihitsy ange ny tsy afozako an'lahy ty tiako be mihitsy. Kala zao ary ny sandan'izany inona? Aiza koa dia hoe sandany Rivo evoka. Zany very malala. Tena marina. Eno vao avy nanao échographie tany amin'ny dokotera dia tia valy lahy kely hono ny zanatsika dia afaka fito volana izy no tonga. Andray tena faly be anana zazakely amin'izay zany sika ho solon'ny tendrika. Tendry? Fa izy zany tendry? Veloany zany aloha fa zao tsy maintsy midina ny fianaratsotsika anao an'ilay divorce anay sady mba hanomanandra rahantsika. Ianao ihany variana be io nge. Tsy ho elatsony ankiry malalako tapabolana farafatarany. Ary mandeha any amin'izay ary misolakanjo dia andao atory ka? Aleo anao ampatory andry vao matory. Areo ary aloha amboariko ny lambandry. Zay dia avy amin'izay ho safosafoko dia matory. Dia tandremary sy hoe mampatory andray no rendrika aloha eo. Aizako hoe ndritiako. Amin'ny herinandro ngeretsy rivo mivady ny hidina ty. Marina ve? Eno vao niantso arivo anteo. Oe, dia manana vahiny zany sikako. Ela ny elaka izay vao ho avy. Efa be voka mantsy kialaka mieritreritra ny anao ny rarahandro zareo aty amin'izay izy roa. Ay dia sady anao divorce koa zany raha azoko tsara. Mazava ho azy. Zay ny sisa mbola ifamatorany lila amintsika aleo koa tapaka any fa manelingelina fotsiny. To lasa malahelo an'ny lila indray to malahelo azy foana isaky ny maheno ny anarany. Tonga dia ny fanabadiana izy sy rivo ny tsaroko.
diso nankahalazy ka tena tsy netiny nataoko azy. Neny manko ny napriska ankahalazy ka nibahana tato an-tsaiko izany. Nefa dia olona tsotra sy azo rahamonina tsara izy. Tena ifona aminy ho any an-tranony raha vao manam-potoana iny. Lasa narenina sady mona angaty indry? Mba mandinika fotsiny re aho hoe sao dia tsy anaiky anao divorce lile. Maninona moa izy ny tsy anaiky? Anga misy iverenany amin'ny rivotsony izany? Asako. Mbola mame toky retsy ty raha be fanaika aizany tsy anao sony eo iny. Iny anga mety hinan-javatra vaty amintsika tsony noho nyreny disadisanareo mianakireny ka. Ay zary ry zany. Tsy mbola mahalalandra be fanaiky foana. Ainy foana io. Ay mo. Fa inona alona namaloka andry tapoka teo e? Sa tsy tiandry ho tonga ty indray zareo? Antsy izany ka. Mandinika sahady aho hoe anahoana ny fiaonan'ny rivo sy lila indray. Efa samy vonina hisaraka tokoa ve? Aza maniry loza eo ry retsy fa tsy hisy foiodiny izany tsony aho a. Efa nahazo an'le ody vaovao tany amin'ny rabe fanaiky omena ny rivo aho. Ka raha vao tonga dia ampiasako an'izay. Sady tsy hisy fotoana iresahana izany zareo hoe asaiko raha mirana foana izy isaky ny mivoaka. Dia iambinombo izanyko. Rivo lava tongotry no arahan-dava. Amin'izay izy efa be voky izany. Hita foana izay atao fa avy ereny mieritreritra indrisy ho tonga lavitra e. Oay, maiza ny lokantsika izany. Narindra? Mandrosoa? Manahoany lila? Salama, manahoany ndry? Mandrosoa dia mipetrapetra. Azafady aloha fa somary mbola mikorotana atao aminay fa tsy nianatra mantsy be loha keliko iny dia nandripaka tato indray andro any. Ay, everiko fa tsy nahatratra andry tato ange ahy. Zany? Soa ihany fa mba nalako tonga andro any ka vao teo koa ange any tonga e. Mba tsy verimaina izany ny diako tatiako. Zaho aky ny tena antondiako aty amindria. Fa misy inona ke? Tsy dia hoe lamanko aho fa mbola andro sakafo hariva ka aleo tonga dia vataniko ny resaka. Lila. Fa misy inona ke? Tao lasa mitaintaina indray amin'ity filazandry azoko. Tena mifona kia. Tsapako fa tsy netiny nataonay andry. Izay sy neny izany e. Mamelanay kia. Izay ny diso fa tsy ndry akory ka natonga andreny disadisa teo amintsika ireny. Fandrika ve sa misy ambadika izao e? Tena va mifokaka izany fa tsy misy takalo na ambadika velively. Efa nanenina sy nahatsapa fa diso ka mangataka famelana. Tsy mitazona lahelo aminareo akia rehefa ela izany. Misaotra kia. Matoka indry fa tsy vadika amin'izany tsony ary ezaky ny anitsy aneny mbola voafatotra ao anatin'izany ihany koa. Misaotra indry koa na mitra-pihavanana toy izao akia. Mba hifona kokoa izay tsy nety nataoko taminareo. Tokantrano tsiraikitra mantsy tsy natao ara-tsy fihavanana e. Tsy anjara ny anay matoa izao no nitranga. Mamela indriko kia. Misaotra kia. Fa iza moa tendry? Elaela izay ny tsy nahitako azy koa. Reraka ny lalao teo dia natory e. Ay, mba afaka maka azy aty ve kia raha mba tsy mianatra iny izy fony? Tsy maninona ka. Zanaky ny anadandry ihany io ka tsy azoko sakanana akazy nareo raha mba manina azy. Ay, andraso fa alaiko aty izy raha malalaka iny ahy. Izay raha aloha kifa mbola hikarakara raha tonga any araka nefa nilazaiko andry teo iny. Dia misaotra betsaka tamin'ny rehetra. Ndriky ino isaorana. Mba inona reny nampiovanina rindra tampotampoka teo e. Tena matra tokoa aloha izy ilay niresaka tamiko teo sady endrika tsy dia fahitako teny aminy ny tsikaritro taminy teo iny. Asa aloha e. Manahoana rindra? Manahoana? Iza moa raha tsy madiso? Ohatra ny efa nisy fotoana nahitako anao manko. Namandrivo sy lila ka. Ay, izay vao tsaroko. Fa nga dia tsy teto mihitsy indriny dia tsy hitahita tsony e. Ny tena marina tsy dia mijanona eto fa reny asa mandeha reny ny asako. Dia inona raha vaovao izay elaela izay e? Tsy misy fa izao indray fomba mandalo. Leo diako faniny ity. Fa hono akirina rindra? Ahoana k'izay?
mba afaka omendry numéro telefona Lila ve akia fa tsy mandeha tsony ilay nalaiko tamin'ny farany. Za koa tsy manana ka. Zany fa mbola eny aminareo moa ry zareo no mipetraka. Mba ela tokoa kiny tsy nahateto andry izany ka. Efa saraka nge izy sy rivo e. Marina ve akia izany? Rivo rehefa manambadiko. Sady ho tonga tia kory zareo amin'ny herinandro. Ndry moa namany ka tsy hanafenana an'izany e. Sady efa be voka koa ny le vadiny ihany e. Mandalova ny trano amin'ny herinandro raha te ahita ny rivondry. Zay aloha kifa maimaika. Eny arakia. Velomotry dia mampamangy amin'ny rivo sao dia tsy fanena indray izay. Iyo. Ohatrana kely fanantenana ny iverenan'ny rivo sy Lila raha zany ka. Efa vita ve izy eo ry malala? Andao amin'izay fa ho tara fiangana eo nge sika. Efa tafiditra anaty fiara daholo angany entana? Efa tafiditra fa izay mbola navelandry ihany mitsaiko. Dia ilay akanjo an'izy telo mianaka koa iny efa any? Efa any daholo ekifandry sisa mbola tsy any e. Efa vita kia. Mila manao metimety manko fa eo amin'ny avambady sy ny rafosany. Dia amin'ny rafovavy koa ngamba. Andao rehefa vita fa aza be filazy eo ndry e. Vita ka. Sady maika hitan'ny mama koa elahy e. Zany aloha ihany fa avelandray anga ingara koa toy hitondra fiara no nalefanody izy maliny. Zay ihany nitondrasika. Sady manjary anahirana rehefa tonga amin'ny manko e. Ny fiara ilayntsika hijanona any fa tsy afaka hoentina miverina avy hatrany. Zay zany koa. Ary andao amin'izay rehefa efa vita e. Mety zao? Mety foana kindry e. Eo aloha mekoroka kely mihitsy. Ary andao amin'izay miditra ny anaty fiara fa aleo anidiny trano any ambony. Ny any ambany avela andrasany kanto. Marina tokoa lety izany a. Sady soarany io koa. Zay mantsy a. Aza ela re. Tena rehefa kisika vao higadona any fianaratsoa. Fa mifitra Efa mifito arivo. Zany ve? Sady efa manomboka miditra izany atsika izany ka manaova akanjo mafana e. Efa hiditra an'Ambohimasonga isika e. Ao sika no misakafo dia tsy mijanona intsony ny mandra-patongany. Le ao amin'ny tanina teo Antsirabe iny koa nge nahateraka antsika ohatr'izao e. Fa ataoko efa nampidirina garazy nge ty fiara ty e. Nefa dia mbola nisy tsy nety ihany. Dia gaga ako. Mandehana moramora ihany na dia izany azaka. Tsy misy nasandro tratrarina intsony mantsy ihany. Ary mbola tsy naona angandre? Mandehana moramora ihany na dia izany azy e. Mafy loatra nge ianao izany rivo e. Efa miadana kia fa aza matahotra tsony e. Ka misy fiara ngeza be rehefa tandremana rivo. Andriamanitra, falozina ty nahazo anjanako e. Andray maty tsy mba nelana ny enakory ve mirana sy zavykeliko. Vera re olona. Mafy loatra ho nitona nahazo amirana ka zay tsy nahatanana ny ainy. Tsy tratra tsony ary dia nivinjena haingana teny amin'ny hopitaly n'Ambohimasoa. Ty sanako ty mbola tsy fantatra izay ahazo azy. Mbola tsy mahatsiaro tena foana koa hatramin'izao maty aho e. Mahereza rery neny mivavao azy mba hiverina soma tsara ny ainy. Mafy loatra ny dona nahazo ny lohany dia io mahatonga azy midelira foana io. Mafy tika. Lila. Io ndray retsy fa mitelira. Tonio any efa nahazo fanafody tsara izy na dia manao an'io aza. Lila, fa aizy-ndry e. Azany sirandry ahy e. Mifona akia. Mifona taminao taoko tamindry rehetra. Lila. Azany sirana oatra zao ahy. Tsy vidiny ahy sao e.
retsy fa maninona ary lila foana ny vetibetesiny ao anatin'ny delirany sao dia mba kialan'iny misy ny sopatra jana akoatran'izao. aza miteniteny foana io niny ka mety izany mihitsy ka miteny marina fa mamelona na misy mareony izany ka izany mihitsy ny marina vehivavy tsy vanina tsy fanao ianao. loza ohatra ny loza rehetra ihany no nanjoandry fahazakina amin'ny olona izany fa nga efa nandrehan'izao lila ka nanao inona ty andatsa sanatria tsy mila mahita ny salova-tavany iny etya kiala-petsara velatsitsy manjary mbola vadiny ange rivo na dia mitovy amin'ny hoe isara ka zareo efa hoe tsy mila hoa tsy mila eny ary koa atandremo ary manala-baraka eo neny raha toka tonga ty izy so ivazavazo eo indray nareo ka andreraka zaho movy mo anakanazy fa ty amin'ny hôpitaly fa raha manky sy tsapa lahelo aho tamina lasana vinaty vaviko sy zavikeliko te oka fa tsy mila tsy mila dia mafo ohatran'io rery neny efa voakapiko io dia mbola tsy mahatsapa tena ihany nareo ay andatsa koa zany ry andatsa dia tsy misy fondry malahelo kory amin'izao fa voazany anadahatra izao fa mbola miady amin'ny fahafatesana ke izy io nahoana moa any tsy alahelo zoko izao hoe marary mafy ohatran'izao saingy ianao manakana ny lila tsy hamanginy vadiny marary ny mampiteny ka tsy mila olona e tsara velatsy aho tsy mila ioka aloha izay fa iny eny ny dokotera dia mbola tsy maheno foana ve lila fa niditra hôpitaly ety rivony mbola tsy nandalo ihany izy hatramin'izao dia ampandre azy anefa tsy hafa mialeto marary ty tsy azo lozana neny tyo lasa miteniteny foana izany mafy tamin'ny loatra ny naheno nanjony zanany latokany lila aza tao azavaky mba raisy rentanako mila fonjy lila hoa andraso moe mba raiso afamarary amafo ny lohako ay lohako lila marary akia marary ay rofina rehefa mba ho sitrany ty rivo ty efa 3 andro nge zay fa mafy rery neny dia manana finoana tena nahonena mihitsy koa nahita andreo fianakavimirana naka ny razana tatiro tena nahontsafu retsy tokony mba nisy nanaraka tany ihany ndray tamintsika nefa jereo koa ty mbola miandry itsika eto efa nitsodrano rery zareo iny dia ndrary sokoa mba azaondry fahasalamana tanteraka hony ny azo ny efa resy fa ny itsika mbola miady efa 3 andro zay ity izy midelira foany ty ny tena mampatahotraka amin'izay kialan'iny ihany ny tonotonony ao foana aza mivaky lozy any ambadika any aloha fa izay asitrana amin'ny marary ny atao ry neny aorian'izay ho hita eo ihany fa naninona reny tsy izany niaran'izao fa ty le zanako lahatokany aza miteniteny foana rery neny ka izany mariny maninona minora mody kely mihitsy reny makaina aloha mariny maninona tsy mody any raha tsy miaraka amin'ny zanako azo indri zany ka miverina ihany ange neny raha mahazo aina tsara hitako reraka sy tsy ampitoromaso eriny ianareo voahirana sy menja iny namanao sady mahandro sakafo ka tsy mety amiko zany ho afa avelao aho eto ome asepitra zany fa tsy mampahazo aina velively mihitsy eny ariko dia aza be fanahina loatra ary sao dia maninona eo indray koa nareo ka loza ray loza roa loza tendra manahirana be aza miteniteny foana eo koa le kialan'ity ndeha aloha atsony dokotera fanjanona indray ny delirany teo iny efa manomboka miverina tsy kelikely hono ny aino sy dokotera aikosa
Misaotra anao Andriamanitra. Milahatra be indray ngano tao amin'ny farmasia ny ela be neny ka. Ka ny ao ange rehefa ohatr' izao filaharam-be foana retsy. Ka neny ihany ny tsy manaiky ny evidianako azy toko. Ka mba mitsangatsangana kely sy maka-rivotra ihany koa. Iny eny fanotsoaka. Ny zanako retsy. Aza mitapatapa mofa leo izy akaina tsara e. Marary ny lohako. Maninona zany? Rivo aza mihetsika mafy aloha fa mbola marary ianao Ila. Fa aiza Lila. De iza koa ianao? Za ihany rety sombiny aiko. Ineny de itsina rindrana bavinao. Tsy fantatro zany e. Mivadiko ny tadiaviko. Lila ny tadiaviko. Marary lohako. Andriamanitro, safotra indray Rivo. Mandehana retsy indry miantso dokotera aingana. Eny ary vetivety aloha Io misy mofomamy ranony ianao Rivo tsy te hinanaka. Fa izy rindra. Lasa mividy fanafody any ambany any vetivety izy. Efa tsy manaintaina intsony ny loha. Ary le tongotra nanahoana? Mbola samy marary ihany ko. Hono ary neny. Ahoana? Dia oviana zany nakany fianakaviany mirana ny razana taty. 3 andro tao aorianan'le nahavoan'ny lozanareo iny. Dia efa mba nandalo ny jery ateto ve Lila nandritra ny sainy janonako taty amin'ny hopitaly zay? Aninona ty izy e? Ka mba mijery ny vavazako fotsiny ohatrako. Fa anga izy taitra akory raha nandria zany e. Na ny efitrano misy ianao aza mbola tsy mitopazany maso akory. Fa avelo izy hoany fa zay asa lamanao atao e. Neny mba lazao re izy mba andalo aty na dia topo maso amiko fotsiny aza. Dia asay voentiny tendry fa te ahita azy mafy ary rehefa ilazako izy e. Dia ano amin'izay aloha ty mofo maminao. Ataovy eo aloha fa rehefa avy eo mihinana azy. Ary matory ary aloha sao dia reraka loatra eo indray e. Efa natsiaro. Ka manahoana Rivo izay? Efa tsy dia maninona? Efa tsy dia maninona ka. Fa avy mondry mba ilazako zavatra e. Ahoana? Narindra. Ahoana? Mba hiangavionge Lila mba ho tonga aty na dia hijery fotsiny azy. Dia teneny koa izy hitondra ny tendry kely. Mba mandehana zao moky fa mandeha rehefa avy eo fa matory ary aloha sao dia reraka eo indray e. Sa inona katao? Anka. Rehefa avy eo. Ary azafady ange mba ataovy ivaiva zany ontako izany. Ao ary e. Ampiakary moramora ny lohany rindra. Eo ary. Zay miandry kely ndry vao mandeha ka. Ka zaho ange no mifanojo amin'ny Lila mirava miasa e. Io fa natory sahady. Fa maninona nefa retsy raha velany zany Lila zany Fa tsy tianao ve ny ampiverina amin'ny fahasalaman-janakao e. Mety apody hery faingana ho azy ange zany e. Jereo izy isaky ny midelirany ireny. Mandeha anary. Fa manome toky kosa nefa neny alohany andehanako fa anaraka tsotra n'izay miseho eo Mandeha anary fa tsy zazakely akory amindrika tsy halala ny tokony ataoko samoko. Zay ary aloha fa lasa vetivety aho e. Dia aza ela loatra any ry fa sao dia misy ilana ry tapika ty Tsy ela re e. Raha afaka Lila dia zay roa vavy miaraka aty. Mandehana amin'izay ary tsy hatratra olona eo ihany ny farany. Lasa ry e. Manao Marasendra? Manahoana ianao? Efa nanao ahoana ny marary zay? Io e. Mba natory kely indray aloha. Andao amin'izay raha neny anontany momba n'ilay fiseria ambany ry vetivety dia mbola eo Lila hiambina azy. Ohatra tokoa moa mbola misy aniny. Andao ary aloha e. Ho any ambany vetivety akizay sy neny ry Lila. Sady mba manaroroatra indridy mbola eo. Zay Ay, mandeha anary fa tsy maninona e. Efa
firy andro nitirana tety amin'ny hopitaly ry fomba nampandrehary zareo. Tsy ireo koa moa niendrika raha matora sendry. Hita mity fa tsy faly amiko. Rivo. Lila. Rivo. Za ihany ty Rivo. Lila. Rivo. Misaotra ky nanaky mifangatako. Tena farana mihitsy ndry vao tonga anakaty. Rivo tsy zany fa vao androany mihitsy nga vao naheno fa niditra hopitaly aty ianao e. Zany ve? Eno Lila, aza mandatsatso ny fefa ampy zao mahasoasoa. Rivo tsy hanampitrotraka nefa manjoanao tsony ary. Safidy ny raisina ianao ka inona moa no andasako anao amin'ny lahatra toy izao? Misaotra re, mafy loatra ny faly ny totony nataoko anao. Aza miteny ohatrany izany fa izay ahasalamanao sisa no atao. Mamela Lila, aza mitazo keliko amiko fa efa nandao ny tanin'ilay fahavalonao. Ilay fahavalo iray nampitondra fijaliana ho anao. Izany sisa. Eny mety mbola naraka azy koa angamba. Aza miteny ohatrany izany moa e. Tsy ampahafiry ny fangirifiriana ny zakainao noho ny amiko ange izao Lila. Fa mba mamela ve moa Lila e? Efa ela ny namelanao Rivo tsy mitazona ny elikao na dia mafy tokoa aza ny anjadiany izany. Andray, misaotra betsaka Lila. Tena misaotra anao. Ary fa aiza nga eo atendry. Angatsy mba netindrizy. Tena manana ny zanatsika mihitsy Nalainy fitany am-pianarana izy dia ateriny rehefa tolakandro fa tsy afaka naka azy mantsy androany. Mba hoeto aty nge izy rapitso e? Rehefa hoetiko aty izy rapitso e. Ary matory amin'izay aloha fa sao dia reraka no miresaka loatra. Ary fa tsy hitentsony ahy. Fa aiza kiny nalefa kinodina akaina aloha izy fa reraka loatra ka. Andraiky marary eo indray. Rindra? Kisana ngendry eto akaiketo fa misy zavatra tiako anontaniana andre. Fa zavatra inona kay izany? Lazao ary mba miaraka ihany ngandry sy Lilatra izay tsy nateto azay. Taloha izany tsy dia mifanaraka fa za efa mifona taminy dia mifampiresaka tsara izay izao amin'izao. Zany? Dia efa endry ve na efa hitandry izany olona miaraka amin'izany tao aoriana nandehanako iny? Tsy mbola nahita na naheno tany ambadika tany aloha e. Fa iza no naheno ny Rivo an'izany? Neniko. Ay ve ka neny neneny ange entiny tsy fitiavana ny Lila diso tafa oatra loatra e. Raha inendrery ny nahenonao an'izany dia fa nisorapotaka ny Lila fotsiny izany. Fa izay tena fiainana any aloha dia tsy fantatro e. Tsy fidinoanina anao ohatran'ireny. Marosoky Nivo manahoana reo? Manahoana marary? Manahoana reo? Manahoana reo? Manahoana tendry? Ka manahoana marary ohatry ny famba matanjaka ny fijeriko azy sahoana? Efa tsy dia maninona tsonka. Leon'ny matory lava eto fotsiny. So zany tsara kosa izany ka mitombo fahasalamana ry Rivo Ia misaotra betsaka e. Dia tia misy zavatra nentina sy Nivo anao? Andray tena misaotra betsaka. Avilo ny zanako ety amin'ny tady ndry manana langely tsy tady. Mizary fahasalamana ry fa somary mbola maimaika mbola hanomana n'entana hoentiko mantsy fa ho any amoron-dafy izao tolakandro izao ihany. Ay misaotra betsaka ky dia soavadindry misaotra ry Nivo dia tongava soa e. Eny ary fa velomina reo e. Velomo tendry. Veloma ky dia soavadia. Ary fa aizaka eo ay mamara sendry. Nody kely izy fa reraka loatra e. Ijery ny sakafo any an-dakozia vetivety aloha. Oay, anaraka koa nga tendry? Tendry. Ndao ary ndao. Dia tsy fantatra ny zanako akory. Matahotra iziko. Zany ve? Matahotra anao feno seroma sy mibamy tongotra io. Ay nefa nesorina ny tamloha. Ie, efa nesoriny dokotera tamin'ny maraina. Fa iza angary lely izany lehilahy nasolonao niterako izany e. Ataonao inona tsony anefa izany e. Avelao izy hoany. Fa nga dia efa natakalo an'izany tanteraka.
ka efa samy manana ny fiainana angentsika e. Na dia tsy fitonoanao azy zao na azo anao zao. Lila, tsy endra ny rivotozan'ny fiainana ka ny fahony avokoa ny zavatra rehetra ratsy teo amin'ny fiainako. Mezaka manarina an'izany ankehitriny. Na dia mbola mitsabo netraketraky ny nandalovany aza. Misaotra azy a. Izay asitrananao atao e. Mahaiza mamindra amin'ny sisa. Isaorana ny Andriamanitra fa mba sitrana soma tsara ihany ianao rivo a. Mariny. Eto dia mifona aminareo menata. Mamela rerakizy io. Mamela e. Fa inona nefa nataony enta aminay no mangataka famelana aminay neny? Eno a? Fa misy inona ry neny a? Meloka ry izy menata. Diso teo anatrehanareo fa namotika ny fiainanareo. Ny rindra zao dia io izy niteraka tsy nanambady io. Noho izaho daholo izany. Ny rivo indray dia izao. Noho ny filalaovako diso tafahoatra dia nanjary sorony mirana. Mamela rerakizy io. Andray rery neny. Rivo a. Metony aloha ianao e. Tsy ampiovana inona na inona tsony ange izany e. Andray rery neny. Tirosana fitsiko ao. Dia noho ianao izany napotika ny fiainako ohatran'izao. Mifona rehanako. Jereo kely tongotra. Mbola tsy fantatra na ho sitrana ihany nanao ao. Mamela rivo a. Efa nanenina. Tokony izany azadiny rivotozany nataoko fa tsy nareo tsy malatsiny toy izao. Oka izay rery izy mianaka. Oka izay rery rivo a. Ny matoka ianareo fa efa nidorako avokoa ny ody rehetra tato an-trano. Mifona amin'ny lilako hafa tsy nety ireny nataoko azy ireny. Noho izy tia vavaka loatra tena nahalako azy. Saingy tsy nandratra taminy avokoa ireny odina amilahako azy ireny ka nanoerako azy foana. Diso ahy e, diso arakizy ahy. Eny e, tsara rehefa mahatsapa tena toy izany ianao roneny. Na dia mafito aminay loatra ary mifetaka ny rivotozana entinao andro tanana amin'ny fiainanay. Mamelanao izay e. Tsy mitana heloka aminao izay roneny a. Misaotra indrindra rerakizy. Misaotra nareo e. Mamelana menakavy ry Lila. Efa mifona taminao. Rivo, izay navoan'ny mama. Farina ny banjina ny ankehitriny loatra izy ka tsy nieritreritra no avy akory. Mandinika ny fiainany tendry zanantsika ihany koa. Tsy noavina ny anio ihany fa izy roa mitambatra tivona ny lasa no atao hoe dia mpiainana. Misaotra petsaka Lila. Misaotra anao a. Vonina hanarina ny anio hitsenantsika no avintsika. Ny ho avy sa ny anio? Nosoratany RS Zita. Ny riny Harmampionina. rojo ranay voarisoa Olo ravaka ary vondro ary nofy. no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Ny ho avy sa ny anio?